eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely dia mbola manatitra ny arahaba momba ampirarinntso atsika tsiraray avy izay manaraka ny fandarana ankehitrindray ny tena koa am'izao maraina izao mirary ny fitain'andriamanitra sy ny fahasoavany ho amitsika isatokatrano ho amin'ny isambatan'olona ihany koa hotain'andriamanitra tokoa ne enao ary manasanao aho anaraka hatramy farany a izao fandaratsika izao androany ny tenako de mbola itona fampianarana ao atsika indray a momba ny amin'ny atao hoe fanafana satria ny tenin'andriamanitra dia mampianatra tokoa fa anisany tena asa natongavan jesosy tety ambonin'ny tany any ko akoatrany iraka nampanaovin'andriamanitra ray azy anolotra ny ainy ary andatsaka ny rano teo ambony azy fijaliana dia anisan'zany any ko dia ny fanafahana ny olona amin'ny fanagejany fanaratsy na ny devoly ny fanaratsy na ny devoly mantsy de izao heritsy hitamaso izy ary ny tenin'andriamanitra dia milaza sy mampianatra amin'ny boky ny efesianina hoe fanaratsy eny amin'ny rivotra fa saingy izao kosany ny asa zay ataony ny asa zay tanterahany eo amin'ny fiainan'ny olona izay voagejany no alalana sy afantarana fa misy fanaratsy mamatotra na manageja ny olona anankiray na ny tokatrano na ny faritra na ny firenena anankiray de hoy ahako hoe jesosy kristy rery any no afaka mitondra fanafana ho an'ny olona sy afaka andreseny ny fanaratsy izay mamatotra ny olona eo amin'ny fiainany zao voalazany jaona toko fahavalo ao amin'ny andiliny fahilina amy telopolo milaza manao hoe koa raha ny zanaka no afaka anareo de ho afaka tokoa ianareo eto ny tenin'andriamanitra dia milaza momba ny amin'ny atao hoe jesosy izy no mpitondra fanafana raha jesosy izy no manafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo tsy misy olona afaka amin'ny famatorana fanaratsy amin'ny herin'ny sainy amin'ny fahalalana maha-olombelona fotsiny na amin'ny herin'ny tenany maha-olombelona fotsiny tsy afaka nohatra ny fanaratsy amin'ny herin'ny tenatsika isika fa tsy maintsy amin'ny alalany jesosy ny finoana ny anarany no afahatsika mandray fanafahana amin'ny famatorany tia fanaratsy a na ny devoly a ity tena mampahory aho ny fanaratsy na ny devoly ary izao antso zavatra mitranga sy miseho rehefa misy devoly na fanaratsy mamatotra ny fiainan'ny olona anankiray tena isangana olana maro samihafa zay tsy ahitany fanafana misy karazana fahoriana maro samihafa izay tsy hitany hoe ahoana ny amana azy ary misy karazana ka ady fahoriana aretina mahaverihevitra tsy hita hoe atao ahoana no alihana azy a hiasa ny fiainan'ny olona tiako mariana ty am-piandohana mantsy de izao ny fanaratsy na ny devoly a tsy mialaala ho azy ao anatin'ny olo zany a raha tsy ahilika soroahana amin'ny anarany jesosy anisan'ny manana ny heriny manokany ty fanaratsy ity mantsy ary mangidy ny fiainan'ny olona izay tratrany na afatorany anisan'ny anankiray am'ireny fanaratsy reny no oetiko aianaratsika androany sy isaintsainanao hoe so dy izay tokoa ary mamatotra anao am'izao fotoana izao fanamariana faharoa mantsy de ity am karazany maro ny fanaratsy ny andevoly a izay a mety asa na anageja ny fiainan'ny olona tsirairay avy am karazany izy io ary zao anko arakaraky ny asany arakaraky ny anarany ny zavatra ho ataony ny eo amin'ny fiainan'ny olona izay kejainy misy karazana fanaratsy anankiray zao izay oetiko aminao androany a fa ity fampianarany ty mo ho zaraiko anakiroa le izy ao ariny
de mbola hoenaratsika eto ny fetraikany sy zavatra taona sy ny fomba amataranao azy hoe inona ny tokony ataonao ankoa manoloana fisiza fanamaloto izay mamatotra ny olona izany. Anisan'izay le atao hoe fanaratsy manambady. Ity fanamanambady ity de zao arak'izay ny anarana zany de manana faniriana iaraka amina olombelona izy, manambady olombelona izy, ary ity zao de tsy mifidy izy na lehilahy io na vehivavy fa de irany fadiny taolo, tsy mifidy ankeo izy na tanora na mbola reny toke adolan-tseto reny na efa olombe efa manambady na olona efa antsa aza de mbola tongava ty fanaratsy manambady olona ity indrindra fa hoe efa nazy faka na nazy toerana tao anatin'ny olona izany fanaratsy manambady izany. Tsy mifidy olona ipetrahana sy erana ho iaho ty fanahy manambady ity, ary ny olona zay fatora siketsaina nefany de tsy avela ny alamaina vetivety ao ao aminy mihitsy, ary tsy avototra ny mihitsy raha tsy tena fantatry ny olona ny tokony atao eo amin'ny fanliana izany fanaratsy izany. Mampahory sy manageja fiainan'ny olona maro ty fanaratsy ity ary maro reo karazana olona efa hitako izay niresaka taoko sy nanatona taminay mba hangataka vavaka sy hangataka fanafana manoloana zany fisina fanaratsy manambady azy izany. Izy ty de mipetraka amina olona ihany ko nataoko hoe na mpivavaka na kristianina efa manana Jesosy azy de mbola hitoerany sy fatorany ary erahany rehefa tsy tonga saina le olona na ihany ko hoe mety tsy fantatry le olona ny tokony ataony na tsy mivavaka ihany koa azy de ho tongavany sy erahany rehefa tena hoe manaiky azy sy tsy mahafantatra ny tokony ataony ho iaho. Ty zao fitranga ty fanaratsy manambady ity eo amin'ny fiainan'ny olona mba halalana ho azy tsara ka eno tsara ny fanazavako androany. Ny fanaratsy manambady olona aloha de izao fiseho azy fitrangany ahafantaratsika azy. Miseho amin'ny alalana nofo ratsy izy ty, taka zavatra ohatry hoe tena izy na mialatsiny ako iteny anankiray manao hoe taka zavatra réel, le zavatra iainana sy zavatra ataony eo amin'ny fiainan'ny olona. Tonga izy amin'ny alina ohatra matory le olona, amin'ny alina alohan'ny atoriny mbola voarendremana le olona de misy karazana fanahy tonga hoaniny maka endrika olombelona de na ihany ko mety tsy hitany maso mihitsy fa de eny mihitsy hoe misy zavatra manindry azy tonga hoaniny de rehefa tonga hoaniny ty fanahy ty de miaraka amin'ny ohatrin'ireny hoe olombelona mpifankaty mpivady miaraka matory manao firaisan'ireny mihitsy ilay fanahy manambady. Ary le olona zay rany amin'ny fotoana io de izao takany tsy mahetsika, takany tsy tonga saina, ary ndraindray de gaga izy hoe fa mandinona no tonga matetika ataoko ty zavatra ity, ary misy aza ny olona efa mpivavaka efa nanolotra ny fiainanao any Kristy de magaga ty zao avy mandohalika mivavaka mametraka amin'ny fiainana am-piaratanan'Andriamanitra, ary tena na izy ary efa tena matahotra mihitsy hoe ho tonga atoamiko ndray izy zavatra iny amatotra anazy sy anafika anandray izy iny fanahy iny inona tokoa mbola voarendremana fotsiny aza izy de fa iny fa tonga indray le fanaratsy miaraka aminy manambady azy amin'iny alina iny. Ary tsy voatery amin'ny alina ihany anefany fa raha ny firesakindreo olona miona taminay de izao na amin'ny atoandro izy mba mipetrapetraka ao an-trano mba makamakaina matoritory eo ambony seza eo kanape eo na mba matoritory eo ambony fandrinana iny azy de mahagaga anazy mihitsy fa hoana na de amin'ny atoandro be taka izao aza de tonga hoaniny io fanahy io miaraka aminy sy manambady azy. Ny olona mipetraka sy hita nefa de zao ry havana tsy vitsy amin'ny olona ny manamaivana ny sisiny zany fanaratsy zany ary to alamida miaraky ny eritseriny sy araky ny sainy fotsiny hoe zavatra mety lozika izany, tsy hoe mety ny sainy ve miasa na ihany ko toe-batany ve ozy na toe-pahasalamana mihitsy ary ozy ny olona sasany no mahatonga zany zavatra mety hitranga sy misy eo amin'ny fiainana. Sao anefa ny tiako tenenina anisan'ny tena asana de voly
mamatra olona maro a ity fanaratsy a manambady a ity. Misy eo amin'ny alalan'ny nofo ratsy io zay izy io. Misy de manofo olona ray tanàna aminy, olona tsy nieritserety miaraka amin'ny akory ary olona tsy nieritserety ne sahaza azy raha ohatra ka fijerevana resaka ohatra hoe tsy haiko, misy olona miteny hoe resaka fahaizana, resaka toetra, resaka fitondrantena, de tsy nieritreritra velively iaraka am'izany olona zany lay lehilahy na lay vehivavy hoe na izara ozy tena marikoriko ana mihitsiny na nieritreritra le izy manahirana ny saiko sy nieritreritra hoe iny olona iny zany no fisiky miaraka amiko. Misy de ray tanàna hoe aho, misy mpiara-mianatra, misy mpiara-miasa ray brahoaniny aho, misy any koa de ity ary zavatra nitranga voaingana olona niresaka tamiko teo amin'ny herinandro mahery teo zay. Ity ranabavykely ity mampalahelo satria nahoana za pastera ozy tena tsy haiko mihitsy zay mahazo anahy, kivy ahako manoloana zavatra misy mitranga eo amin'ny fiainako. Izy amin'ny olona tena mba endry manompan'Andriamanitra tsara, tena olona mba mianatra ary matoke mba manana toerana mizezay koa ny ray aman-dreny eo amin'ny sehatra fampona. Fa izao zavatra tranga sy misy eo amin'ny fiainana efa matetika mihitsy izy teo fa tsy niteny anizaniza pastera fa tsy zakako intsony la izy de izao zananapa-kevitra iresaka aminao zao. Fa hoana hoa zavatra misy zao pastera ozy za ty efa imbetsaka fa tsy ndray mandeha na indroa fa imbetsaka ny tonga tao amiko ty nofo ity ozy. Rehefa tonga amiko i nofo izy amin'ny alina de nofisy koa olona akaiky azo eo mihitsiny no manao firaisana amina amin'ny alina manambady anahy ao anatina nofy. De ny tena ratsy raha ozy de nitadako niteraka no fisiko hoe manao firaisana aminahako amin'ny alina ary rehefa maraina ozy de marikoriko ohatrany tsy tiako mihitsiny na mieritreritra raha hoe nitadako de ohatrany tsy tiako na mijery ny dabako tsy tiako na mijery ny tarehany azy ohatrany tonga de tezitra ny dabako ozy kanefany hoy am taminy tsy nidadanao akory no tonga no miaraka taminao fa naratsy le izy fa saiko maka endrika olona anadany ray tampon'olona no fisiny miara-manambady azy miaraka aminy ao anatina nofy tsy zaka zany ary farany de zao niteny leranabavy sa pastera ozy ola mivavaka izy io ngava za tsy anambady pastera tsy araka amina lehilahy ako tena tapa-kevitra fa tsy anambady tonga de niteneniko taminy aza manapa-kevitra sy miteny am'izany fa mibeba eo anatren'Andriamanitra ianao aneneno zany fanapa-kevitra sy teninao zany fa fikendreny fanamanambady anao mihitsy zany mba hatonga azy iaraka aminao rery ianao rery no am'izay fotoa zay de tsisy olombelona iaraka aminao fa izy rery no tiany iaraka aminao ka ataony manapa-kevitra sy tolorany saina ohatry zany ianao mba hatonga azy afaka matotrinao rery de teo izy de ahoana ro tokony ataoko izy de nanorevitra anazy teo tsy nidray ao andreninao, tsy ninanatanao, tsy ny olona akaiky anao akoriny de aniry iaraka aminao fa de voly iny maka endrika olona mba hafany miaraka aminao. Araka ny tempo teny aloha hoe mety hitanao vatana zao mihitsy nohatry endrika olona fantatrao araky ny teneniko teo hoe olona mety akaiky anao fa misy taona de tsy hitanao le tarehile izy ary misy mo mety hitany fa tarehina olona mampatahotra mena maso be ary misy karazan'olona rehefa niresaka taminay maromaro hoe biby zao mihitsy misy biby lava de mitsofoka any amin'ny taovam-pananany any misy biby be iny de miaraka manao firaisana aminazy ao manambady azy satria ambarako amitsika mpanaraka azao fotoa zao fa ny fanaratsy manambady de tena nisany devoly ratsy tsisy devoly tsara na ray any fa ratsy ny zavatra atao ty fanaty satria nahoana biby vena ataony miaraka aminao alainy endrika olona akaiky anao olo-pady anao no alainy endrika iaraka anambady anao ratsy ny zavatra ataony ka hoy aminao tahaky zany ny fitranga sy fisehony rehefa tonga amin'ny fiainan'ny olona izy amin'ny alalan'izay nofo izay no ahafahany manambady an'le olona amin'ny alalan'izay nofo zay no ahafahany tonga ao am'le olona de misy nefa ny zavatra tsapana sitanay indray de izao mampalahelo satria indraindray le olona misy de ohatry ny tiany io fanahy io miaraka aminy
ohatry ny mahazo ainy izy, ohatry ny tsy taitra izy, ohatry ny hoe mahafinaritra anazy ny izany zavatra izany tonga eo amin'ny fiainany. Fa misy ndreny fa ny olona de tena tsy zaka hoe fa maninona misy izany, fa hoana ny tonga izany amin'ny fiainako, ary ndraindray de tena malahelo izy hoe fa maninona mihitsy azy no mahatonga izany zavatra mitranga eo amin'ny fiainana. So tonga de teneniko amintsika fa na manambady no fiantsona na anara ny fanaratsy zay miseho amin'ny alalan'ny nofo io. Zay no fitrangany satongavana amin'ny fiainan'ny olona. Sao ary no izy anefany ahoana azy no akony mety fiatraikany raha tonga amin'ny fiainan'ny olona na misy olona manambady devoly taka izany. Ahoana ny fiatraikany? Tondra fiatraikany ratsy daholo eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona ny fanaratsy na ny devoly rehefa mamatotra azy. Tsisy devoly ny tona zavatra tsara ho an'ny olombelona zany, fa ninona karazana fanamaloto na devoly zay mamatotra ny olombelona de ambarako amintsika aloha fa zavatra ratsy daholo no entiny. Mitondra fiatraikany ratsy amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona foana ny fanaratsy na ny devoly. Masaba le filazantsara makitoko fafito e, de zao volazany tenin'Andriamanitra manao hoe ny azo ratsy de mamovo ratsy foana, fa ny azo tsara ihany no afaka mamovo tsara, ka de ny voa no afatarana ny azo. Mazava zany fa rehefa le fanaratsy no ao anatin'ny olona de isy fiatraikany ratsy amin'ny fiainan'ny olona foana izany fanaratsy na devoly zany rehefa mahazo toerana eo amin'ny fiainany. Ka hoy amintsika raha misy karazana lehilahy na vehivavy na tovolahy na tovovavy na olon-defa lehibe tratran'ity fanahy manambady ity na hipetrahan'ity fanaratsy manambady ity de zao zavatra hitranga. Voalohany aloha, iny olona misy fanaratsy manambady olona de manana olana eo amin'ny resaka fiainana ara-pitiavana. Tena sarotra azo vady ary isaraka matetika amin'ny olon-tiny izany olona izany raha ohatra ka misy an'ity fanahy manambady ity. Na de fa tena hoe oentinao ampahavaky zao mihitsy ary ny fiainam-pitiavanao, manatona ray aman-dreny ara-panahy ianao, manatona mpanompon'Andriamanitra ianao, mety mivavaka be mihitsy ianao Jesosy taio fiainam-pitiavako mba ilamina, taio mba hanana olo-tina. Tena marina ty zao ny olona anjara voatendry zay efa nomanin'Andriamanitra anao, ny anjara fitiavana efa natolotra Andriamanitra anao de efa nandalo teo ambany masonao, efa natolotra Andriamanitra tanana teo am'lonao, fa saingy anao mety tsy nahalala na tsy nafantatra hoe iza marina ary mba olona nomen'Andriamanitra aty mba ho tiaviko sy ho tia. Manana olana ara-pitiavana matetika na le olo tianao tsy ahotsy ahoany eo, tsy ady, tsy fifandirana, tsy tsinona, fa de vetivety eo le olo tianao de mandao anao tsy amin'ny antony akory. Na ianao raha mba manontany hoe fa inona loatra no natonga n'iny lehilahy iny ny saraka tamiko, na naninona loatra iny vehivavy iny tonga de tsy tia ho azy fotsiny ana nefa mba nilokaloka hoe tiako izy. Tena mahafinaritra ahy ianao, hanambady anao ho apekariko vady anao, olona endry anao, mba manao sitrapon'Andriamanitra. Ianao nefa tena mba hita olona matahotra an'Andriamanitra, olona mba manana ny atsaran-taresibika ihany, tokony afaka azo olo-tiny, manana ny fahaizana sy ny fahalalana, fa de magaga de hoe fa maninona no tsy mety milamina fiainam-pitiavana. Satria nahoana ao le fanahy manambady. Ity fanaratsy manambady olony ity mantsy de zao saro-piaro izy ty, ka ny olo tianao, ny olombelona miaraka aminao de raisiny tahaky ny rafiny mihitsy, tahaky ny rafiny, tahaky ny fahavaliny, ka ataony zay fomba rehetra anampitena sy andravana ny fiainam-pitiavanao. De ity zao misy sanabavy anakiray ny ona tamiko ndray andro, de zao zavatra nitantarain'ity vehivavy ty tamiko manao hoe za pastera ozy nakakana fa olona firy zay nefa niaraka tamiko. De ireo olona niaraka tamiko reo izy mahakakana de zao tena milokaloka hoe tena tia ampiakatra ho vady, ary nisy tamreo ao efa nanatona andray aman-dreniko tena nitala ao mihitsy tena tiako izanakareny anambady azy le ranabavy aloha tena endry ary tsy manaiky arakaraka tory amina lehilahy mihitsy, fa de zao no teneny raha tia ianao alao aorina fanambadiana vao miaraka am'izany hoe ray trano sy tokatrano zany. De tena tandremany mihitsy de magaga nefa
de le lehilahy mihitsy tena vehivavy ohatr'izany mihitsy mpa tena tiako vady zany mihitsy ny olona alaiko vady fa tsy le vehivavy ratsy fitondran-tena. Inona tokoa ianao mandeha ny volana vitsivitsy de tsy ahoatsy ahoana tsy hita lay lehilahy, tsy tonga tsony lay lehilahy, ary na ny telefona ny aza tsy mandeha sady tsy miantso izy, aty arina ela be de lokaloka le vehivavy tena tsy araka amina lehilahy tsony arangah, tena ohatry mamitaka daholo lehilahy, tena tsy mena mivadika lehilahy. Fa nyray tam'ireo olona niaraka tamin'ny vitsivitsy reo no ny teny tamin'ny miantso anazy telefona. Zange ozy tena gagana fa natonga anaty samy miaona aminao tsony, rehefa amin'ny fotoana miaona aminao iny aho ozy de mivadika ohatry ny biby itarehanao io mampatahotra. Ary zany natonga ana hoe tena tsy amiko ze ilefana tapahana ny fifandraisana sy ny fifampiresana fa mivadika ohatry ny biby tsy taka le natako anao fony vao ny fakahita sy tao anatin'ny andro vitsivitsy ny fampiresantsika nitarehanao izy. Gaga le vehivavy fa ahoana paster ny fahitanao ny tarehako ao, izy olona to vavy tsara tare mba manany maizy azy, manam-pahalalana manam-pahaisana de ozy ohatrany tsy maninona ao fa de maninona paster ozy reo ny olona niaraka tamiko no nitenana zany. Tena nahitako am'izay hoe nanotaniko izy fa hoany asaona fiainanao izy kay manambady fanaratsy na manambady devoly de manana olana ara-pitiavana hoy ato eo na tsy avampanambadiana mihitsy ny olona manambady fanaratsy mazava ho azy. Rehefa manana olana ara-pitiavana foana le olona de tsy avanina tokantrano, tsy atsangana fanambadiana, tsy tafavoaka amy resaka fanangana tokantrano mihitsy ny olona manambady devoly na lehilahy io na vehivavy. Ary ty ary ny tena tranga mety ampalahelo, mety isy olona iaraka aminao ihany, misy olona velany miaraka aminao any fa ity ho voafitaka foana le olona satria nahoana ho vadin'olona foana no sendranao amin'ny voalohany ray volana, roa volana, 10 volana, 9 volana tsy fantatrao eo ny vadin'olona ty lehilahy ty na vadin'olona ty vehivavy ity fa mandeha eny ny andro sy ny fotoana zay voagagy ianao. Misy vehivavy tapaka mitranga eny de tena hoe anala baraka anao any an-dalana na iantso anao amin'ny telefona hoe maninona anao manadala mivadiko, olona efa niteraka, olona efa manambady, zay la vela le fanaratsy iaraka aminao satria nahoana amin'iny fotoana iny tsy hoanao velively satria efa vadin'olona, efa vita soratra aman'olona, efa mivita mariazy aman'olona, ary olona efa niteraka mety intelo, inefatra, indroa de sasatra ho voafitaka amina vadin'olona ianao. Mandinitsika fa misy fanaratsy manambady ao zay, misy fanaratsy miaraka aminao ao zay, de zay mahatonga ana ny teny hoe mety avelany iaraka aman'olona ihany ianao fa tsy avelany anana tokantrano ara-dalàna ihany ko fa de raha tokantrano maso de ekeny mazava be fa ny tokantrano maso nge fa hotany anatren'Andriamanitra ny tokantrano maso nge tsy akasitrahamy baiboly ny tokantrano maso tsy hitondra olona ho any an-danitra ny tokantrano maso de endrika fahotana izany de nefa inona velan'ny satana iainan'le olona avadiny satria am'izay fotoa zay manota le olona ho lavitra an'Andriamanitra le olona na araky ny teny teo zany te vadin'olona no entiny amitahana anao mba ho voafitaka ianao. Maro ny olona tratra zany miaina zany zavatra zany ka raha enao izay manaraka ankehitriny io mahita zao fandarana izao maheno ty afatra ampiren'Andriamanitra anay ity de hoy aminao androany tena raso fahasoavanao anao manokana ny ayanonao zao afatra izao fa tena misy ny fanaratsy na ny devoly, tena misy izy io iaho. Ary ty fanaratsy manambady ity de manana olana ny olona zay tratrany sy fatorany na ipetrahany. Mazava nge fa anisan'ny tena tsy zakan'ny olombelona indrindra nge ka eo amin'ny olana ara-pitiavana, ary matetika ianao de tsy avelany tena ilamina fiaina tokantranonao na de avelany ataoko hoe iaraka amina olona renao. Misy nge ny olona zao nahitako olona maromaro efa niona taminay hoe rehefa misy olotiny miaraka amin'ny eny de zao tenenina lehilahy na tenenina vehivavy andreo tsika mba hisoratra am'izay na andreo tsika hanoro tokantrano am'izay de inona ositsika amboarina karakaraina ny taratasy ataony copie atao zavatra reky dossier mompany aminay anaovana fisoratam-panambadiana fa de tsy mety vita le copie alaina ny ambany vohatra, alaina ny amin'ny faritany afarana olona fa de tsy mety vita na de fa misy vola zao ary ampitondrainy tsy vita mihitsy le izy ary misy ray vita somatsara tonga somatsara ny copie fa de tsy ahoatsy ahoany eo de miady fotsiny ianareo de ro vita le copie, za tsy hisoratra aminao ndray, za tsy anambady anao ndray de rovotra le copie de mazava be
rava ndray le fiainam-pitiavana rehefa rovotra nefa le kopia ray volana roa volana tiarina to verina miavany indray ary le sikasana sy eritreritra andeha hoe anambady sy io an'olo-tokantrano lasa ny nanjavina teny tsy tanteraka akory izany rehetrarehetra izany no fomba anankiray fietraikany ratsy hitranga sy iseho ny fiainana olona raha misy aty fanamanambady mamatotra azy a ity tena olana goavana io ary araky ny teniko teny aloha hoe hozaraina anakiroa ty fampianarana ity fa manasanao ambola anaraka ny toyany a ao arinao rehefa miakatra eto am'ty fandarana ity ny tenako fa andehako hita amin'ny tokony atao ara hoe inona ary ny tokony atao raha misy izay fanaratsy manambady zay a eo amin'ny fiainan'ny olona mbola maro ny fiatraikany mbola maro ny zavatra mety vokadratsy hitan'ny olona sy iainan'ny olona sy ahatratra an'le olona zay misy fanahy manambady a fa ao arinao mbola hoetiko eto a sy amparako amitsika izany mba ahafahanao manapa-kevitra so tonga saina fa andeha hoetiko fohifohy ara hoe inona ary ny fanapa-kevitra e na hoe inona ny tokony ataonao manoloana zay fisina fanaratsy manambady a izay a eo fiainana mazava ho azy fa araky ny teniny angatsika mijaona toko favalandinenina amy telopolo tsy maintsy manana lay mpanafaka aloha ianao tsy afaka anafaka nao amin'ny herin'ny tenanao amin'ny herin'ny sainao na amin'ny maha-olombelona anao fotsiny ianao misy karazan'olona ne efa manatona ndre mipahita mpikarakara mpitsabo fanahy reny fa de vo mainka raha ohatrany hoe manamafy ny asa atao le fanaratsy na ny devoly a izany fa zao ny fanapa-kevitra tsy maintsy tonga ao aminao jesosy ekeo izy androany mba homanjaka sy anapaka ao anatin'ny fonao ao atolory an jesosy tanteraka mihitsy ny tenanao mba hafanao manana hery anohatra izay fanaratsy manambady anao a izay tsy maitso iaho manapa-kevitra ianao andray an jesosy anaiky azy ho tony famonjy ny fiainanao satria ny fandraisan'ny olona an jesosy sy ny finonao an jesosy kristy anapaka sy andrako ny fonao matsy de eo aloha zany mariky anakiray ahafahan'andriamanitra manangana anao ho zany any a indray tsy amin'ny alalana hoe fombafomba mpivavahana na anara-piangonana na fietsiketsehana na titra fotsiny mantsy no atonga ny olona hoe ho antsona ho zanak'andriamanitra na hoe anekenan'ny olona ho zanak'andriamanitra fa zay manana ny jesosy zay manana ny zanaka ozy ny baiboly no manana fiainana mandrakizay ary zay nandray an jesosy any ko no atsangan'andriamanitra ho zanana mazava ho azy zany fa tsy maintsy tonga zanak'andriamanitra manana ny jesosy ny heriny manapaka ao anatinao anao aloha mba hafanao manohatra sy anilika izany fanaratsy na ny fanamanambady a izany faharoa manarakaraka izay de izao tsika mila tena resy lahatra ary mila tena manaiky ny famarinanyity baiboly ity fa ny tenin'andriamanitra de mampianatra sy manafatra manao hoe raha jesosy no manafaka de ho afaka ny olona dikan'izay zany de izao tsy maintsy miditra ny atao fanafahana isika na delivrance misy karazan'olona mantsy miteny hoe tsisy devoly tokony roany zany tsony e tsy mila mandany fotoana androka devoly zany tsony e fa ity ny zavatra anakiray mba ampisaivako atsika jesosy ny raha tonga tety ambonin'ny tany maro hoe karazan'olona tonga teo aminy tony nanana retina nanana olana nisy andro be nisy fanahy ratsy mamatotra nisy fanahy mona marenina nisy fanahy mahafarofy fa rehefa netina anakeo am jesosy zany de ambara am baiboly fa tsy maintsy noroany na hoe noteneny ny tany teny mafy reo fanahy ratsy mba hiala atao amin'ny olona de afaka ny olona zay ny ona taminy ary tsy jesosy rery no nanafaka ny olona tamin'ny fanahy ratsy na ny asana devoly fa ozy ny tenin'andriamanitra iko any am boky ny asan'ny apôstôly ray manontolo hoe reo apôstôly ny jesosy ry paoly apôstôly reo karazana mpianatra maro ry petery de nanomban'andriamanitra tamin'ny famantarana sy fagagana ary nandroaka ny fanahy ratsy na ny devoly tamin'ny olona maro ka olona be de be no afaka tamin'ny famatorany fanaketsany ny devoly izany rehetrarehetrany no pirofo fa na jesosy tenany na ny mpianany eny mandrakitsika kehitriny de natao aresy devoly isika ka hoy am'izay faharoa tsy maintsy roana tompoko le fanahy maloto tsy maintsy roana tsy maintsy ahiky ary ianao mihitsy mila manapa-kevitra hoe tsy mila ny fanahy ratsy itsony iaraka amiko zao mantsy no izy sarotraritra reroka an'ity fanahy maloto ity raha ianao zay miaraka aminy mbola ty azy
na mahaso afinaretana miaraka aminy tsy ala velively ao anatin'ny olona tahaka zany izy fa tsy maintsy ianao manapa-kevitra hisaraka aminy sy androakazy ka zay aloha androany fa amin'ny manaraky indray a ho toiziketo na mifitrangany sy ny fiakony ratsy sy ny tokony mbola ho ataotsika manoloana zay fanaratsy zay fa ivavaky sika aloha am'izao fotoana petrao mifonao ny tananao mandoly mihitsy ianao ary miteny jesosy teo afaka am'ty fanamanabaty fa mitondra zavatra ratsy fiainako le izy raha eo misaotra anao amin'ny anaran'i jesosy ako ny amin'ny fotoana rehetra zay nafahako nampianatra sy nitory zany famarina zany mamindra fo amin'ny olona zay nanaraky fandarana ity didina amin'ny anara jesosy ny fanamanabady misaraka am'izao vehivavy izao misaraka am'izao lehilahy zao re fanamanabady azy nampahosy na matotra ny tenany roana amin'ny anaran jesosy kristy efa nazareta didina ny ery fanamanabady olona misaraka amin'ny olona zay tonga manatrika ty fandarana ity amin'ny anaran jesosy tonoko andray fanafahana ny olona amen filazana amin'ny talata sy alakamisy de misy ny fotoambavaka fanafahana ataonay fingonana re fiandrondra kely isaky ny am'ray ora sy sasany manasanao aho tongava ny alahady kosany de misy fidirana inefatra amy fito amy sivy amy raiky amby folo ary amin'ny ray ora sasany any tolakandro numéro telefônina koa sifaresako aminao de io a raha iantso anay ianao iona aminay na mangataka vavaka aza misalasala fa tsoy zay a de andray anao tahin'andriamanitra tompoko mirary fiadana